izanona manay izanona manay izanona manay amakivaky rony ala misy ala feno tranokal nefa ny andro mamanal izanona manay. miarabantsika rehetra mpiandraikitra teleto Madagasikara ary faly manolotra anareo an'ity horonan-tsary mihetsika anankiray ity izay mikasika indrindra ny fanamorana ny fomba fananganana fandaharana. Entina hanampianantsika ihany izy ity fa marihana fa tsy mahasolo velively ny fiofanana sy ny dingam-piofanana rehetra izay tokony hatrehan'ny mpiandraikitra. Izara efatra mazava tsara ity horonan-tsary ity. Voalohany indrindra dia hijerintsika hoe fa maninona tokoa moa tsika ny manao fandaharana. Faharoa, ahoana ny fomba hitsirihana ny filana. Ao amin'ny tapany fahatelo dia ho jerentsika ny tanjona sy ny zava-kendrena. Ny tapany fahaefatra farany kosa dia ho jerentsika ny atao hoe ny votoaty fandaharana. Manangana fandaharana sika satria manana vina ny skotisme eran-tany. Inona moa zany vina zany? Amin'ny taona 1324 dia ny skotisma fikambanana matanjaka indrindra sy tian'ny tanora indrindra. Ary amin'izany taona 1324 zany dia ho feno 100 tapitrisa ny mpikambana. Ity leto Madagasikara koa dia manana tanjona izay ny sotoma avy amin'ny OMMS ihany dia ny andray anjara amin'ny fampivelarana feno ny tanora amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ara-pihetsepo, ara-piaramonina mba ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy olo-pirenena vanina andron'ny fianakaviana. Isika eto Madagasikara koa dia nandray an'ity sary nataon'ny Baden-Powell ity izay ataontsika hoe vikina 5 tsambikinana mba hialana amin'ny fitiavan-tena, fanavakavahana ara-pirazanana sy fiaviana, fahasamafana ara-pinoana, tsy fitsaranga ary tendrom-po. Ahoana tokoa moa ny fomba fitsirihana izany filan'ny boakely izany? Eo mihitsy tsika mpiandraikitra dia efa manomboka mikatso. Reto ary misy tetika vitsivitsy atolotra anareo. Tetika voalohany, ny tombanezaka. Ao no ahitana hoe inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny tena nahaliana amin'ny boakely tamin'ny taom-pitezana farany teo, inona ny tena tsy tiandry zalahy, inona ny nahafaly azy sy ny sisa maro hafa. Tetika faharoa, ask the boy ozy Baden-Powell. Inona ny dikan'izany? Anontany io mihitsy ny boakely e. Misy sehatra samihafa ahafahana miresadresaka sy midinidinika amin'ny boakely. Sampanamafy ohatra dia afaka manontany eny anelanelam-potoana eny. Ny tily dia mifampidinika anaty sehatra mazava dia ny FKA na ny filan-kevitry ny antoko. Ny sampanamena dia manana ny toko lava ahafahany manao an'izany, ary ny mena fify na ny pitarika dia manana ny atao hoe ketrika. Tetika manaraka ary efa mahazatra antsika fa mety adiontsika tsy indraindray hoe tokony hitsirihana filana koa dia ny fitsidihana ray aman-dreny. Ao anatin'izany fitsidihana ray aman-dreny izany tsika dia afaka manontany sy miresadresaka amin'ireo ray aman-dreny ireo hoe ino moa ny zavatra mahafinaritra an'izy io? Tia mozika ve izy? Tia mahandro sakafo ve izy? Maditraditra ve izy sady mpamalifaly? Rehefa simba ny finday sy ny fahitalavitra dia izy foana mamboatra azy. Mety misy koa hoe kamando izy io, teny ratsy foana, etsetra. Aza adino ihany koa fa misy ireo talenta natoraly ao anatin'ny beazina tsirairay izay miteraka filana avy hatrany. Ireo karazan-talenta izay hitantsika
any anatin'ireny boky toro lalana ho an'ny sampana tsirairay avy ireny izany resahany zany. Raha tia mihira mibiazina anankiray kanefa tsy mihira mihitsy isika isaky ny hetsika izay atao dia tsy ampazoto azy loatra ny andeha hivory. Raha baolina kitra ohatra ny tena mahafinaritra azy ary fantana fa manana talenta amin'ny mampiandry tsatoka azy izy, ka raha tsisy sehatra ilalaovany mihitsy atao anatin'ny tilo dia tsy ahaliana azy intsony ny andeha hivory. Raha manana talenta manokana momba ny atsikany izy, faly ery ny eny an-tanàna rehefa ampimezina. Aty amin'ny tily anefa tsisy fotoana, tsisy sehatra mihitsy ahafahana mamoaka izany talentany izany, dia eo tsika ilay manao fandaharana sady tsy manintona no tsy mivoatra ho an'ilay beazina. Tandremo anefa fa tsy ny filan'ny boakely ihany no tsirihana fa mila jerena ihany koa ireo filan'ny ray aman-dreny, ny filan'ny fiarahamonina izay misy ilay boakely, ao koa ny filan'ny fiangonana. Ohatra filana fiarahamonina anankiray raha misy tapaka ny tetezana fivezivezen'ny mponina ao an-tanàna, fa maninona tokoa moa tsy ataony ny sampanamena na mena fifandaharana no manamboatra an'io tetezana io. Dia maka taratasy mihitsy isika, dia maka penina na pensily hazo, dia tanisaina tsara ao anaty vakiroka ireo karazana filana marobe hitantsika izay. Rehefa vita izay dia afaka miditra amin'ny tapany fahatelo isika, dia ny famaritana ny tanjona sy zava-kendrena. Ny tanjon'ny fandaharana dia fehezanteny iray na maromaro mahafehy ireo teboka tiany mpiandraikitra tongavana ao anatin'ny herintaona, na koa hoe mahafehy ny fiovana miabo tiany mpiandraikitra ho hita eny amin'ny beaziny ao anatin'izany taona izany. Io tanjona dia tokony ahitana taratra ny fivoaran-tena feno, efa nresahana tany aloha ny vatana, saina, fanahy, fiarahamonina, fihetsepo. Azonareo atao tsara ny maka hevitra ao anatin'ity teboka dimy tanjoniny fandaharam-panabeazana 18 raika eo amin'ny 20 ity. Hevitra ihany no alaina fa tsy manao dikadika fahatany. Azo atao ihany koa ny misintona teny na fehezan-teny amin'ireo karazana sotoavina skoto. Ohatra anankiray fotsiny ity marika famantarana ny OMMS ity. Dia ataontsika ohatra ny zava-misy anankiray hoe mpifamaly sy miady lava ny beazina ao amintsika. Ny filana zany dia hoe mila miaina ny firalaina skoto ny beazina. Iny avy hatrany no avatsitsika tanjom-pandaharana hoe tily miaina ny firalaina skoto. Izay tanjon'izay zao dia nisotomina tao anatin'ilay vona fisaka ao anatin'ny mariky ny OMMS iny. Mety misy filana ray na roa na telo misongadina valiana ao anatin'io tanjona io ary arafitra fehezanteny iray na maromaro. Reto misy ohatra vitsivitsy: tanora tily madio tena, fiteny fihetsika eritreritra, vonona mandrakariva nao asa soa amin'ny mpiarabelona aminy, mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo ary tsy naman'izay mihemitra. Hitantsika fa nampiasaina tao anatin'ireo ihany koa ny lalàna tily izay afaka atao tanjona mazava ho azy. Raha fehezina zany miainga avy amin'ny filana izay vakiroka filana no istonana ny tanjona fa tsy apetrapetraka fotsiny. Asa sao dia izay no nataontsika taloha. Zava-kendrena indray ny resahantsika na hoe zava-kendren'ny fanabeazana raha izay ny voambolana ampiasaintsika amin'ilay atao hoe objectif éducatif. Zava-kendrena dia mamaly ny fanontaniana hoe raha te hanatratra ny tanjona isika
dia inavy ny fahalalana, fahaiza-manao ary toetra tokony ho tratrarina ary ananan'ireo beazan'ireo. Raha zavaintsika kely ireo anankitelo ireo amin'ny teny vahiny dia matetika tsika manao an'ilay hoe kokoko na hoe connaissance, compétence, comportement, na koa hoe sa, savoir, savoir faire, savoir être. Rehefa maritra ny zava-kendrena ary tsika dia tokony hanomboka amin'izao fehezanteny izao hoe ao aorianan'ny herintaona ny beazina tsirairay dia tokony teboka roa. Amin'ny lafin'ny fahalalana zany dia manoratra tsika hoe ny beazina tsirairay dia mahalala na mahafantatra na mandalina. Fahalalana zany no faritantsika eto. Faharoa indray, raha ohatra fahaiza-manao no tiantsika faritana dia ampiasaintsika ilay teny hoe mahay na mahafehy ny fanaovana. Raha amin'ny lafin'ny toetra indray dia soratantsika mialohan'ireo zavatra kendrena ny teny hoe manana toetra na afaka mitondra tena ho etsetera. Dao araka ohatra, ny beazina tsirairay dia mahafantatra momba ny tantaran'ny fiangonana, mahafantatra momba ny lalàna ao anatin'ny baolina kitra, mahay ireo karazana mekanika anaty bisikileta ohatra, mahafantatra ireo karazana ravina manasitrana. Raha ny fahaiza-manao indray ny jerena dia afaka mitenitsika hoe mahay manentana momba ny firalahiana, afaka manazava momba ny tafio-drivotra. Raha toetra indray dia afaka mitenitsika hoe manana toetra tia olona, tily mankatony lehibe. Ireo rehetra ireo zany dia nalaina tamin'ny filana ary navatatsika ho zava-kendrena. Mazava ho azy fa any amin'ny faran'ny taom-panabeazana dia afaka jerentsika tsirairay ireo ary ataontsika tombanezaka hoe tratra tokoa ve ireo zava-kendrena ny faritantsika ireo tany amin'ny farany sa tsia. Tapany manaraka ary dia ny votoatim-pandaharana. Vita izay ny tanjona zava-kendrena efa naman'ny efa akaiky fa tonga eo amin'ilay hoe votoatim-pandaharana tsika izao. Avy hatrany dia manangana tabilao, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-pihetsepo. Vakiana ny zava-kendreny herintaona dia sitoma avy eo ireo votoatim-pandaharana. Ohatra hoe raha nanao zava-kendreny tsika hoe mahalala momba ny tantaran'ny fiangonana, mazava tsara zany fa ny votoatim-pandaharana dia hoe tantaran'ny fiangonana. Ary aiza ao anaty tabilao zany mitsofoka any amin'ny ara-panahy. Ohatra anankiray, nanao zava-kendreny tsika hoe mahavita manao asa soa ary tsy miandry tambiny. Inona zany ny votoatim-pandaharana? Asa soa. Ohatra manaraka, nanao zava-kendreny tsika hoe mahay asa tanana karazany 5 afaka ampiasaina ao amin'ny fiainana. Dia votoatim-pandaharana zany asa tanana. Tsara toka dia voalazantsika mihitsy hoe rary ve, na hosodoko ve, na rafitra ve, na tsy fantatra. Rehefa fenofeno lisitra nosintomina avy amin'ny filana sy ny zava-misy dia raisina ny tabilao anaty FFFF. Misy karazana votoatim-pandaharana ilaina atao isa-tsampanao ary zany tsy ny foronina fa ny sintonina avy amin'ny boky ambaratonga sy talentan'ny sampana ihany. Ny mpiandraikitra no mahalala hoe aiza ho aiza ny ambaratonga misy ny tsirairay ao anaty sampana
dia arakaraka izay no ijereny ny fotoatim-pandaharana izay nofitinina ao anaty FFFF. Raha fitinina dia toy izao ilay tableau, mizara amin'ilay ara-dimy ihany: vatana, saina, fanahy, fiarahamonina, fihetseham-po. Dia misy an'ilay sampana mazava ho azy fa raha sampana mafy ianao dia eo amin'ny sampana mafy ihany no vakianao ary tena ilainao. Jerenareo mpiandraikitra hoe momba ity sotram-panabeazana ity, misy mila atao ve ireo? Raha vao mila ny tanorantsika dia filana ho azy ireo izany ilay fandaharana. Fantatr'ireo beazitsika ireo ve ahoana ny fiasa fandevonan-kanina? Makaiza ny lalahan'ny paoma iray rehefa miditra anaty vatana? Tsy fantany nefa ilainy ny ahalalana izany. Filana ho azy ireo izany ny famantarana ny momba ny fandevonan-kanina. Ao anaty fotoatim-pandaharana izany dia mila asiana hoe taova fandevonan-kanina. Averina tsara fa hatreto isika dia mbola mameno ilay tableau fotoatim-pandaharana. Atsofoka anaty vatana indray izany io hoe taova fandevonan-kanina io. Averina farany ary atao ahoana tsara ity tableau ity eo amin'ny sahan'asa no jerenareo mpiandraikitra avy hatrany. Jerena isaky ny sotram-panabeazana. Alaina ireo dia atsofoka anatin'ilay tableau fotoatim-pandaharana. Rehefa feno tsara ary ny tableau fotoatim-pandaharana dia ampiditra azy any amin'izay tsika ao anatin'ny fandaharana hery. Ny fitaovana ampiasaintsika ary dia ny boky firaketana izay azontsika ampiasaina avy hatrany. Ao anatin'izy io dia fenoina avy hatrany ireo hetsika na sahan'asa iraisam-pirenena, nasionaly, synodam-piangonana, efa mahazatra antsika ireny: faritany, faritra, fiangonana, fivondronana. Alaintsika daholo ny vakiroka filana, ilay boky FFFF ary ilay fotoatim-pandaharana, dia ireo ny ampiasaintsika amenoana ny fandaharana herintaona. Ny fandaharana herintaona dia tableau ihany: 3 vola voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Ary ato amin'ny ilany havia kosa dia mizaran'ilay ara-dimy foana: ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-pihetseham-po ary ara-piarahamonina. Fa ireo tsirairay avy ireo koa dia mbola afaka zaraina, tahaka ny ohatra anankiray teo amin'ny ara-batana dia maka ohatra tsika hoe ny fiasan'ny vatana, fanatanjahantena, vonjovony. Ary io dia miainga avy hatrany amin'ireo filana, fa tsy voatery atao daholo akory anatin'ity ohatra ity. Rehefa vita daholo ary izay amin'ireo ara-dimy rehetra dia ananantsika ny fandaharana herintaona izay ho tsinjaraintsika indray ao anatin'ny fandaharana 3 volana, izany hoe isaka sabotsy na isaka lahady na arakaraka izay fotoana ifamoriana sy fanaovan'ny antoko andihan'ny fileovana sahan'asa. Eto ny mpiandraikitra dia efa mampiasa sahady an'ilay fahaiza-mamorona izay tokony hananany mba ahafahany maminavina sahady ireo endrika sahan'asa izay hoeritreretiny. Raha ny tokony ho hita ao anatin'ny fandaharana 3 volana, isaka sabotsy, isaky ny weekend na ao anatina lasy izany dia lohateny na lohahevitra anankiray. Ohatra sahan'asa anankiray ary le hoe hanambady aho. Ao anatin'izany mety ahitantsika sahan'asa mikasika ny kabary, fotoatim-pandaharana momba ny fandrahoana sakafo, mety ihany koa mikasika ny hira sy fanentanana samihafa. Momba ny fomba fanatanterahana ny fanabeazana indray dia tsy miala amin'ny efa antsika hatramin'izay sady antsika irery isika, dia ny fomba fanabeazana skoto izany dia ilay hoe fibeazan-tenan'ny tsirairay
miandalana sy mivoatra izay misy singa valo araky ny sary. Ary raha mijery ny FFFF isika dia eo amin'ny tableau ambanin'ny sahan'asa no ahitantsika tranga sy hetsika ahitana an'ireo karazana fomba sokoto samihafa afaka hisafidianana tsara. Arafitinina tsotra dia tsotra izany ny fandaharam-panabeazana dia misy an'ity sary latabatra kely iray ity izay misy tongony 3. Voalohany, inona ilay fandaharana atao na ilay hoe votoatim-pandaharana, fa nahoana no atao io fandaharana io, izany hoe ny tanjon'ny fandaharana sy ireo zava-kendreo, ary ahoana ny fomba natanterahana azy na hoe ny fomba sokoto. Manampy antsika avy hatrany amin'ny fahamaliana ireo fanontaniana telo ireo ny FFFF na hoe ny fanamorana fomba fananganana fandaharana. Teo ary aloha ny azo atolotra anareo mpiandraikitra fa dia anjaranareo ny sisa. Ampatsiahivina ihany fa fanampiana ihany ity horonan-tsary ity fa tsy mahasolo velively ny fiofanana izay tokony hatrehanareo. Ankoatran'izay aza adino ary tsy maintsy ananana ireo boky torolalana samihafa ho an'ny mpiandraikitra isaky ny sampana misy an'se. Tanana vy ary mandram-piona indray.